Amin'izao fotoana itenenako aminareo izao dia ety anivon'ny zavaboary aho. Misy rano io, misy biby ery arina ery, misy ganagana, misy biby maro samihafa, misy an'ireny le atao hoe flamand rose ireny. Aty anivon'ny natiora tena mahafinaritra mihitsy ny toerana manodidina ahy. Vao maraina izao ary tena mahafinaritra satria maka rivotra mitsangatsangana. Izay no tiako hitaritana ny sainareo amin'ilay teny ao amin'ny soratra masina manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ao amin'ny Isaia izy io. Rehefa mandinika ny voromanidina isika sy ny zavaboary, ny biby isan-karazany, dia variana isika hoe ahoana no mahavelona an'izy ireny. Samy manana ny anjara tandrifiny azy avy ny tsirairay hatramin'ireny trondro ngeza be anaty rano ireny ara, dia hain'Andriamanitra ny mamahana an'izy ireny amin'ny fotoana mahamety azy. Dia misy teny ao amin'ny Baiboly manao hoe ianareo aza ozy mahalala hanome soa any zanakareo, maika ava fandrainareo izay any an-danitra. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe amin'izao fotoana akatoky ny atao hoe olana sy ny ady maro samihafa eo amin'ny fiainana, indrindra teraky ny coronavirus, ny fahasarotan'ny fitadiavana, ny fahasarotan'ny fiainana, indrindra rehefa mitady vola, mitady toerana hiasana, mitady toerana hialofana, indrindra ho an'ireo ankizy izay tsy hita izay hanaovana azy satria lafo ny fisaram-pianarana, indraindray aza tsy misy mandeha amin'izay laoniny intsony. Anahoana ny fanalana ny fanadinana? Ho anay manokana aty Ampitan-Dranomasina dia hanomboka izao ny taom-pianarana vaovao, lasa ny saina. Ahoana ny atao raha dinihana toa maro ireo fanontaniana tsy misy valiny? Mbola hitoy ve ny atao hoe olana mikasika ateraky ny coronavirus? Mbola mety ho mafimafy kokoa noho ny teo aloha ve ny fiainana? Sa efa mety hilamindamina kokoa? Manahoana no mety ho fidiran'izany valanaretina izany ao an-trano ateraky ny fifaneraserana amin'ny olona maro samihafa rehefa tsy maintsy handray ny tandrify azy amin'ny asa aman-draharaha? Eo anatrehan'izany rehetra izany dia tiako ny anasanao mba hitodika amin'Andriamanitra, hitodika amin'ilay mpahary antsika, hitodika amin'ilay nahary izao rehetra izao, izay nanome antsika ny fahatokiana sy ny anina fa hiahy antsika, hanome soa antsika raha toa isika ka mangataka aminy. Ary tena zava-dehibe loatra izany raha ohatra ka dinihana satria ny olona izay tsy manan'Andriamanitra no miahiahy amin'izay tokony hohaniny na tokony hosotroany, fa ny olona kosa izay miaraka amin'Andriamanitra dia tahaka ny efa ao anatin'ny tahiriny sahady izany rehetra izany. Jesosy dia miteny manao hoe aza manahy ny amin'izay hosotroanareo, na amin'izay hotafianareo, na amin'izay ho ampitso, fa aleo ny ampitso anahy ny azy. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Misy fijonona vavolombelona tiako tenenina aminareo. Rehefa tao anatin'ireny confinement ireny dia tao anatin'ny tsy fisiana tanteraka ary tsy afaka ny asa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no atao? Ny tenako efa tao anatin'ny tsy fahasalamana, efa nanomboka nahazo ireny aretina ireny ka nanomboka sahiran-tsaina hoe ahoana no hivelomana, ny tena tsy afaka mivoaka, ny tena marary, dia ny zatra mahagaga izay tsy nampozina mihitsy nitranga teo amin'ny fiainako. Nisy vola izay atao hoe eo amin'ny karama 3 volana eo ho an'ny fari-piainana aty, tonga tao amin'ny compteko, tsy haiko hoe nanahoana na tonga izany, dia gaga fotsiny ahako. Dia tapa-kevitra nanomboka tamin'io fotoana io fa rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ka ianao, ka ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao, na olana lehibe, na olana kely, na olana tsy takatry ny sainao hoe ahoana ny hamahana azy,
fa rehefa matoky fotsiny ianao fa Andriamanitra no andray ny olanao dia mahazo mandry ivony vato ianao. Andriamanitra dia milaza ho an'ny zanak'Israely ary mbola teniny ampitainy amintsika vahoakany izay mino azy mandrakandroany izany teny izany. Izao no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Manasanao ary mba anala ny enta-mavesatra rehetra eo amin'ny fiainanao izay mety mahatonga anao hisalasala, izay mety mahatonga anao hieritreritra hoe ahoana no ataoko, inona no hamahako n'ity olana ity. Eto eo amin'Andriamanitra ary manana finoana mijoroa amin'izay efa ninonao, izay safidinao fotoana maro lasa izay, aza miozongozona, aza matahotra, fa Jesosy efa nanome anao toky ary efa mialo lalana anao sahady ao anatin'ny adinao. Tayanao anie Jesosy, tayanao anie Andriamanitra, ary manomboka androany dia nanapa-kevitra anao izay fiekana sy fanandramana izay ny amin'ny herin'Andriamanitra afaka miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao manokana. Mandra-peona daholo eo.